Niemtra amin'ny fotoana manankiandray nitatitra ny voamera manokana amin'ny sanany fiampangana manoloana ny fitsarana avina ny commission spéciale sur la mise en accusation devant la haute cour de justice. Nanambara ireo mpikambana ao amin'ny voamera io izay notarihan'ny Pierrot Andriamiatrika Arivo filoha lefitry ny voamera fa sarotra ny asa satria mila fijerena manokana ireo antota taratasy maro ary noho pitsopitsony izay tsy maintsy mbola natao dia tsy maintsy naemtra ny fivoriana. Nanaiky izany fanemorana izany ihany koa ireo solombavambahoaka teny an-toerana. Nosokafana amin'ny fomba ofisialy androany talata ny fanombohana ny asa rehetra ao amin'ny tetika asa miamia ny Tomasina. Nanatrika izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy nandritra izany fotoana izany no nanambarany fa toy ny miamia tokoa ny tanàna Tomasina ka ahafahana milomano ranomasina ahitana toerana filalaovana, fialamboly sy fanaovana fanatanjahantena, mpivarotra entana, vokatra avy ao Tomasina ary toerana goavana afaka natanterahana lanonana araka ny fanampanantenan'ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fiambelezan-keviny. Araka ny fanazavan'ny Gérard Andriamanoisoa, mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena dia vinavinaina ho vita amin'ny volana Martsa 2024 ny tapany voalohany amin'ny asa. Farana tamin'ny ady sahala iray noray ny lalo miverina ny fanandrena Bariana Madagasikara sy ny elefantany Côte d'Ivoire. I Franck Kessiane nahafaty ny baolina voalohany tamin'ny penalty azo ny Ivoiriana taorian'ny fahadisoana nandray tanana tao anatin'ny faritry 9 metatra nataon'ny Jérémy Morel. Nosalain'i Ibrahim Amadata amin'ny minitra faha 20 ny isa. Irainy ny Sarandro Tota izay samy manana isa 7 amin'izao fotoana izao.